tsika rehetrarehetra mpanaraka ny kilasy ny Antsy Martin amin'ity volana desambra ity indray tsika vao ny fakahita ho an'ireo mpanaraka anao amin'ny compte dia efa mahafantatra fa misy vaovao tsara be mihitsy ho zaraiko aminareo dia izay indrindra no tena antony isian'ity kilasy androany ity satria resaka aminareo momba n'ity zavatra ity aho. Zany hoe sujet antsika androany zany dia ny fahavokisana diso tapahoatra loatra anika mahatonga rivotra ao anaty kibo dia izay no mampatonga ny kibonao io mibotsina mifony. Efa raha mahafantatra kosa tsy mila fanazavana be intsony hoe inona ny antony tena mampatonga ny kibon'ny vehivavy mibotsina rehefa avy manambady efa mahafantatra an'izany atao hoe sipa izany. Bevoka zao makitiabe makely tana tanana akavisa tanana akavarana italapity manini tanany dia mitandrema manaraka fa raha mbola voakitiny faharoa eo tonga dia bevoka kambana avy hatrany. Raha izaho manokana dia efa faharoa izaho no nibotsina kibo izay indrindra ny antony anaovako an'ity vidéo ity ka mbola manao koko dia manao tournage tsy manadaly dia mbola niresaka caméra isany anarana sasany kibo maman fa manina ballon tamin'izaho bevoka ilay zanako voalohany manko dia tena be dia be loatra fanontaniana tiako apetraka an'ireo olona efa niteraka teo aloha saingy tsy nety nahazo valina afa-po mihitsy fa ina mampatonga ilay malolohy ilay marary tenareo marary voarano dia manomboka viana ilay marary aiza ho aiza mivatana amin'ny marary vao mitsaka kely fotsiny ve ilay zaza hivoaka dia efa marary ohatrany eo mafisokafan'ilay zavatra noho ny abetsahany fanontaniana apetraka reo momba n'izany hoe manahoana sy manahoana izany zavatra hiatrehan'ny vehivavy bevoka manomboka amin'izy ilay bevoka ao anatin'ilay grossesse ary izy efa miteraka iny dia za zany mamaly anareo arak'izay fahafantarako anazy sy araky ny maha-Antsy Martin anazy lasary. Anisan'ny zavatra mila fantatrao rehefa bevoka iny ianao dia ilay 3 volana voalohany telo eo amin'ny 9 volana voalohany mitondranao voaka eo no anisan'ny fotoana tena mamy indrindra ary anisan'ny tsy hoanadinoina ho an'ilay bevoka mihitsy. Raha ohatrana manokana aloha dia tena tsoroka aminareo nandritry ny 9 volana maninitra voalohany iray manontolo dia sady tsy te hiherika sakafo mihitsy tsy te haheno fofona zavatra hita amin'ny masoko rehetrarehetra ohatry sanatria daholo inona koa io malolohy be isany fofona izany mino aho efa ela be nisian'izany hoe vehivavy malolohy izany rehefa mitondra voa dia mba nanontany tena ihany manko hoe dia tena tsy nisy olona mihitsy ve anankiray hoe namorona hoe tena mba asiantsika fanafody ho fanefika izany malolohy izany aika valo ny fanontaniako dia hoe misy tokoa fanafody afaka hoaninao mba manala an'iny malolohy iny dia nihinana tamin'izany fanafody izany aza tanina hoe inona ilay fanafody fantako ndray zao fa be dia be ny ao amin'ny be nikely fanafody nohan'ity tamin'indrindra malolohy be tamin'indrindra bevoka iny tsara indrindra dia aloha tsy izany amin'ny anareo ilay fanafody fa aloha nareo anatona toba-salamana dia any amin'ny dokotera anareo nareo manontany inona fanafody mety aminareo fa mety hoe mety tamiko ilay fanafody fa mety tsy ety aminareo dia izay indrindra ny atao tenenako hoe aleo manatona toba-salamana foana responsabilité vidéologique. Aza matahotra nareo fa vily amin'izay ilay telo efa volana eo dia efa manomboka normal tsara ianareo efa mazaka fofona efa mazaka sakafo efa mazaka mahita olona misakafo eo akaiky nareo izay niverinao problème mandray satria ao aorianan'io efa volana io dia tsy hainao mihitsy zavatra mahazo anao fa lasa mihitatra be inga vavony dia lasa tsy voafetranao mitsondra iny sakafo hoaninao. Inona sakafo marainao? Asoa anamba hitanao proposé dia asorona dia asoa azadino sakay farina amin'ny raiky mefolo io ambariko tamin'ny maraina dia tsy ranko dia izay avao tandro mefolo ty hinana indray tena vita amin'ity za tsy sakafo atoandro tsony mangeny ianao dia izay no mahatonga ny tony zavatra anankiray anisan'ny tena mamy indrindra ny vetivetika fitsony zavatra anankiray anisan'ny tena miaratsiny indrindra inona nazaiko teo zavatra anankiray anisan'ny tena mamy indrindra rehefa mitondra savony misy zavatra anankiray mila fantatrareo ihany koa ry zazavavisany rehefa bevoka ianareo dia ny WC no namanareo ao anatin'izay fotoana hitondranareo voaka izay. Voaka ianao dia tsy tokony isika vehivavy irery ihany no manamboatra saina vatana fanahy fa ny ramseanao ihany koa dia mila manamboatra saina izay hoe bevoka ity olona miaraka amiko ity. Raha ohatra izany ianareo ka kizitina aminareo vadinareo dia tsy azo ataonareo mihitsy ny mamaly azy ireo. Anisan'ny zavatra mila fantatrareo vonoky aza manadala olona bevoka aza mitabataba
ny antony dia ho tenenako anareo boribory vetaveto io zavatra io satria kizitina aminazy ianao dia kisitinanao izy dia izy ho kizitina aminao bebe kokoa dia ianao ho kizitina aminazy bebe kokoa dia tadifa tsy maintsy ilay vehivavy bevoka foana no toko-teny farany to zany ka kizitina ilay vehivavy miaraka aminareo dia ny tsara indrindra dia mifandeferana izay no lazaika vao manomboka mitsaika fotsiny dia za zany manao formation spéciale fandeferana zana ianareo dia za sura fa zavatra hotenenareo dia hoe izy kosa ty zany tsy aminampany dia ho kizitina dia zay zany le atao andefitra foana raha zazalahy isany tadifa rehefa bevoka dia ny zavatra be dia be miova any amin'ny vatany vehivavy io somary misy sorosoro kely mandehany atsefatsefany eny ka inona hoany izy anareo mba ilaivana anareo lehilahy raha tsy fanalana ny sorosoro io na izanatsany kosa anefana dia misy fotoana misy antony mihitsiny io akizitinana atolotra vehivavy bevoka ho anareo lehilahy everinareo moa raha misehisa fa tsy mahasorena be ny mahita anareo lemboka be eo ambony fandriana nefa ianao tsy vadibadika mezaka mitady an'le position mba petipety anao satria izay ataonao rehetrarehetra dia ohatrany hoe manindry ny kibonao avokoa ary tsy ilaza mipisika eo anatin'ny kibonao manao valina populaire fa rehefa ohatrany tsy raha miserery ihany no mahakizitina anao fa eo ihany koa no manodidina rehetrarehetra ho antsika efa bevoka rehetrarehetra fa mahafantatra an'ireto havana matsakaiza ireto isaka izy fakahita aminao dia mame torohevitra anao dia torohevitra amin'io torohevitra efa fantatrao fa zavatra mila rahana ary lojika be raha hoana vehivavy bevoka raha isakin'izay mame an'ilay torohevitra ireo olona havanao ireo ka nandrotsaka vola tao anaty boatin-drafitra ohatra izay ka manatazay fito vola zay efa naho zay foana isa ndrimana tsy dia tsara manao reraka be fa za dia manao akanjo tery be kokia mba normal ve fisakafoanandrio ndrimana efa ela be mipetraka teo tokony efa mba mitsangatsangana amin'izay indri tena tokony mba mipetrapetraka ihany akindrina izanato zany ary eny indraindray kosa aloha misy sitakely tena sarotra toro indrindrindrindra dia efa zamany voalohany iny le izy ianao tsaratsara mba miteny andreny zany zany mba atao hoe torohevitra mitombony dia misy ihany koa ny torohevitra tena farak'izay tena tsy manaraka ny lojika ny zavatra mihitsy ny zao teo marina oke miakina akakina varavarana fotsy fa mahafotsy varavarana zaza ndrimana ve mahafantatra fa tsy mahazo misotro rano amin'ny roa maheri-dimy fa mabe fataporina za fantatra hoe amin'ny roa maheri-dimy maraina sa amin'ny roa maheri-dimy atoandro zao teo marina ge onke manao satroka ba mivadika fa sao dia mampifadika amin'ny fondrainjaza dia ve zany nao tonga misaraparambadimy ary farany anisan'ny zavatra tena mahakizitina anao indrindra le ianao le tsy tompony tenanao zany hoe na andesaka visuel anao dia tsy efa manoatra ny zava-misy ianao satria nitapany ambaninao rehetrarehetra zany hoe manomboka eto amin'ny tongotra ao ambany rehetrarehetra iny dia tsy hitanao mitsony zany hoe raha ezanareo visualisena ny zavatra hitanay bevoka avy aty ambony aty zany dia toy izao dia kopy ianao hoe sahirana be rehefa le bevoka zany ohatrany Facebook dia réaction be mihitsy zany hoe akoatran'ilay fahakizitinana dia azagaga ianao raha sendrana bevoka ka manao an'izao fihetsika izao ekolakirariko nefa tisaka anaovako rapisy izany dia tsy noho izay fa noho ny fikorotanany hormone maro isan-karazany ao aminay ao izay mivady matiny izay aloha ny mikasika ny zavamety ho iainanao ao anatin'izay 6 volana izay mbola sombitsombo ny zavatra tsapako sy ny ainako ihany ireny zavatra tantaraiko anareo reny mbola be dia be mbola misy ny ratsiana mazava ho azy sandresahako lavabe iny satria iny zavatra matetika efa fahita andeha isika hiditra ao anatin'ilay tenina fanontaniana be dia be dia le fivoampisokely ao anatin'le adikily inavy amin'izay ireo zavatra rehetrarehetra mitranga dia efa manomboka hivoaka iny ilay zazakely voalohany indrindra aloha hisokatra ilay adikile iny zany adikile maîtresse le zavatra tsy azoko maîtresse lasy tia mivoaka manomboka misokatra ilay varavara misokatra ka tsy kelikely izy io tsy tonga dia hoe indray mandeha eo amin'ny 10 centimètre eo izy vao vonina niveau mahay suspense be le zazakely rehefa hivoaka kosa izy dia atao mifatantsara mihitsy hoe itsy aho tonga aho inavy ireo zavatra tsapanao dia efa le misokatra 20 centimètre iny izy dia le 5 isan-jaton'ny vehivavy ny teny an'ity fehezanteny ity le ohatr'izany le marary saka ihany ka aza be tatisika aloha fa aza tonga 20 centimètre io fa io amin'izay ianao le manomboka mivoadivoady be mama sakitsanamonina zao bevoka zany zao tsy anao sifatso mama alo vity ratsaka marabe sariko ty mbolatsaka ty mazatsy anao tsony dia misy koa ilay
fanontaniana mahafatifaty napetraka amin'izany a. Inona avy ny zavatra marary efa miboaka ao anatiny ao ilay zazakely. Saiko aloha fa raha zaho manokana ny anontanianareo an'izany fanontaniana izany a, tsara fantanin'ireo zazavavy izay mijery antsika izay hiditra ao anatin'izany resaka fitondrana voaka izany a, mampime be fa ilay izy ilay mivoaka iny a tsy marary. Saingy kosa ny ilay marary dia lefa izy ilay hoe miety jazy iny, zany hoe pisy kely manomboka miomakomana ny voaka iny. Ho anareo ary tia fantatra hoe ohatry ny ahoana ilay zavatra marary a, raha lehilahy dia eritrereto alaina taolanao atao anatin'ny lamosinao ato dia tapahana. Na ihany koa zavatra mazavana anazy ohatry ny alaina ny kibonao iny dia lasa rasarana milamina ohatran'izao. Dia rehefa izy efa sady efa malainy tena be iny dia alainao ilay maratra dia sokafanao tsirairay ohatra izao dia tsofinao. Dia amaranana anazy maka toaka farak'izay tena mahery ianao dia ararahanao. Izay zavatra rehetrarehetra izay mahakaritra eo amin'ny adiny telo eo raha farafahakeliny indrindra. Anisan'ny torohevitra tsara ihany koa mba hazaraina amintsika rehetrarehetra dia ilay fahaizana maneny. Tena mila fahaizana manokana ilay maneny. Ny an-dafy moa zany efa manana ny institut spécial reny zareo alohan'ny hiterahana dia manao formation raha matoa arahany vadiny amin'iny fanenany iny. Antoizay mantsy dia toy ny harona cellophane zavatra io mazava ho azy elastika tsara izy kanefa rehefa tsy hainao mampiasa anazy fa tsy hainao misintona anazy dia mazava ho azy fa tsy maintsy tataka io. Teo ianao le manontany hoe inona le tataka amin'izay fotoana izay dia averika ny zavatra niteneniko tary hoe lasa ianao mivoaka raha ohatra tsy hainao hoe hatramin'izao hoe inona le zavatra adiklery zatsika. Ary anarana fanazy ny zavatra tena tsy nazavainana mihitsy. Dia rehefa mijery film ianao dia matetika rehefa anatina film dia ohatr'izao ny scénario. Skoloany, avakely sisa, alefa, alefa, atosika kely farakara sisa nenda, farakara ke sisa, yano, stop, zao. Marapena tininy aza matahotra tsiny ianao fa voalatsaka ilay zazakely dia efa tsisy ninina nataonao tsony fa aleo amin'izay angatadalana dia marorota izy. Dia loma tsisy azany. Tadidio fa aorianany ianao ilay miteraka iny mbola misy zavatra be anankiray ho atondra sasy. Sotra betsaka raha sasy, teraka somatsara aho. Aleo amin'izay ry ahifany. Kasi mieritreritra hoe vita dia gaga ianao hoe rehefa avy teraka somatsara iny ianao dia atondra sasy aiza daholo iny gant lava be iny. Manadiovintsika kely aloha ny any anaty any aza mihetsiketsiky indry fa taontsika madio tsara mihitsy. Ary entina marana an'ity kilasy ity miteny fa tsy sanatria hoe entina ampitahorana antsika rehetrarehetra izay hiditra ao anatin'izany fitondrana voaka izany tsy akory tanjony ity vidéo ity fa antony itenenana antsika hoe mila fiomanana be mihitsy rehefa te hiditra amin'izany ary indrindrindrindra antsika zatovovavy kely rehetrarehetra izay mbola mety tsy ho vonona amin'izany zavatra rehetrarehetra izany aza mbola miditra mihitsy ny aloha. Ina moa zany ilay tsy idirana mazava ho azy teo amin'ny resaka firaisana ranofo raha ohatra ve moka tena hoe tsy tana le izy dia efa manatona to-pahasalamana efa be dia be zao ny fiarovana ho amin'izany voaka tsiriny izany. Tena tsara indrindra moa zany dia hoe tena vonona ianao ary finaritra anao mitondra voaka satria zany zany teraka izany tsy ataontsika amin'ny resaka siantifika dia hoe silakao sy le olona anankiray tianao dia nafangaro ireo dia namoaka zavatra kely anankiray mandehandeha raiky ny trano milalao zavatra tena farak'izay tena nahasambatra indrindra ary tsy hanenenanao mihitsy ilainanao be voka tamin'iny fotoana iny. Le soleil endormi déjà tombe la nuit et la lune douce lui endors-toi